dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany Andriamatoky Maxime Maralese ino nisan'ilay fanambarana nataonareo manohitra ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay eto Madagasikara ianareo inona no mety hoe antony afaka azavainao misimisy kokoa ve ny mahakasika an'io satria teraka resabe izy Ya, zay tokoa moa zany nanao an'izay fanambarana zay ny cellule de crise diovy Madagasikara ary misy antony maromaro fa anisany ataoko hoe antony lehibe indrindra ao anatin'iny dia ny antony ara-politika zany satria tsika moa manao politika mpitarika politika ary mpandindra vondrona antoko politika zany eto Madagasikara dia les cellules de crise diovy Madagasikara. Ny antony voalohany eo amin'ny lafin'ny politika zany mandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny tsy mety mihitsy ny ahatongavana Andriamatoa Emmanuel Macron izay filoham-pirenena frantsay eto Madagasikara amin'izao situation izao. Ny anankiray dia tsotra amin'ny lafiny diplomatika eto Madagasikara sy ny fifandraisantsika amin'ny la Frantsa zany dia fantatritsika loatra hoe raha ny mpitondra misy amin'izao fotoana izao dia mpitondra anankiray izay voalohany indrindra teratany frantsay ary izy Andriamatoa Andry Rajoelina no miteny an'izany hoe za dia teratany frantsay ary manana an'ilay karatra 20 cm maha-frantsay isika raha latsaka Andriamatoa Rajoelina mahakasika ny fifidianana tamin'ny 2024 zany dia ataoko fa anisany programam-panjakana ary vina no entiny dia ny amerina ny izay parsa ho an'ny Madagasikara. Hitatsika zany fa zay dingan'izay tamin'io vanim-potoana io mbola tsisy nahafantatra hoe ay ty olona milatsaka hovidiny dia teratany frantsay ary amaty teratany frantsay azy zany dia mizaka ny super-renena frantsay izy dia raha ny lalàna moa zany amin'ny lalàn'ny tany Madagasikara sy ny fiandrianany dia tena tsy nahazo ny latsaka mihitsy Andriamatoa Rajoelina satria nanary avetrany ny super-renena na malagasy azy zany raha vao nanaiky ny ataontsika hoe naturalisation ny momba azy zany. Eo amin'ny lafiny diplomatika zany aloha dia nisy zay fanambarana nataon'izay ary fantatritsika tsara ny réaction ny gouvernement frantsay tamin'ny alalana Andriamatoa Macron dia anisany no eritreretina ny Chine nametrahana ary efa nipetraka mihitsy azy lay ataontsika hoe comité zany teo anivony fitondram-panjakana nidinika ny amerenana ny nosy malagasy zany dia fantatritsika loatra zany fa tsy nahomby zany dingan'izany dia efa tsy nahomby zany dingan'izany dia nanao réaction gouvernement frantsay ny amin'ny izahay amin'ilay fihetsika sy fitsidihana lay faritra dia naneoneviny zany gouvernement frantsay ny amin'ny ici c'est la France mantsy nireo nosy izay fantatritsika fa anisany ataoko hoe dingana ho amin'ny fitantanana raha raha-mpanjakana zany sy vina no entina Andriamatoa Rajoelina. Inona zany no mahatonga antsika ny amin'ny hoe ny toerana misy atsika amin'ny lafiny diplomatika indrindra ny fifandraisantsika amin'ny la Frantsa fantatritsika fa la Frantsa dia firenena nanjanaka ny Madagasikara ary ny rafim-panjanahana misy eto Madagasikara dia mbola raiky tapisaka eto amintsika zany iainantsika zany amin'ny lafiny ekonomia iainantsika zany amin'ny lafiny politika iainantsika zany amin'ny olana ara-sosialy sedraitsika iainantsika zany ao anatin'ny olany sehatry ny asa eto Madagasikara satria ny patronat rehetra eto Madagasikara nge saiky ny akamaroany dia mbola vahiny avokoa teratany vahiny avokoa ny patronat eto Madagasikara zany. Inona zany no tika tongavana manoloana n'ilay lafiny politika dia ny hoe mbola manjavozavo ary tsy mazava. Raha firenena manana ny fiandrianana Madagasikara dia tokony namaly ny fihetsika Andriamatoa Macron tamin'ilay hoe ici c'est Madagasikara fa isika zany ny ara-nahafantatra amin'ny tantara no resantsika teny hoe tsy nitsangana ny gouvernement malagasy tsy niresaka ny androm-panjakana misy rehetra eto Madagasikara manoloana an'izay fihetsika
ara-diplomatika nataon'Andriamatoa Emmanuel Macron zay zany dikan'izay zany dia tsy misy antony mihitsy ara-diplomatika tokony hitsidian'Andriamatoa Macron any Madagasikara manoloana an'izany fihetsika zany satria zany dia tena manososo manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenentsika zany dia aminay zany zay ao anatin'ny cellule de crise mitako foana la hoe fiverenantsika amin'ny fiandrianam-pirenena tena atsika malagasy sy ny fiverenantsika amin'ny tany-tandalana sy ny fananantsika politika mazava ara-diplomatika zay no azo antoka fa mahafirenena any Madagasikara ka raha mbola tsy mazava zany resaka zany raha mbola manjavozavo eno fa na dia ny raharaha 7 mars 1797 Range Michel Namenjanary dia mbola tsy nitondrany la France fifonana akory amin'ny gouvernement malagasy na amin'ny malagasy ray manontolo mbola manjavozavo amintsika ina marina ny feheziny tantara mbola manjavozavo amintsika hatramin'izao hoe inona ny trange génocide ny klassenay azy plus de 100 000 plus de 200 000 ny maty misy ny atsipy eny ambony roplanina misy ny vonoana tany anaty la machine misy ny enjehana nanerana Madagasikara zany rehetra zany manjavozavo ka amiko zany tsy vanim-potoana tokony hitsidian'ny la France ara-diplomatika amin'ny Madagasikara amin'ny vanim-potoana zao satria noho zany antony zany eto amintsika ny lafin'ny politika atao fa marary aloha raha zaky Maxime Galaiseny zany dia marary any fananako flo frantsay tsy mety amiko zany amin'ny malagasy ataoko fa tsy mety amin'ny malagasy ray manontolo zany mbola raha tsy maintsy vahana eto Madagasikara dia zay lafin'ny politika zay zany Michel Namenjanary hitatsika fa Madagasikara hatramin'izao dia tsy mazava ny toerana misy atsika ara-diplomatika hitatsika ny guerre Ukraine sy ny guerre Russie tsy nanana position claire ity gouvernement ity zany tena manjavozavo mihitsy zany ny politika ara-diplomatika any Madagasikara no ninona no izy frantsay ve no izy miara-miasa amin'ny Macron efa tsy tika ny tantara anisan'ny nanampy azy ny gouvernement frantsay nanongana marika Ravalomanana ary tonga teo amin'ny toerana misy azy tsy azo elany zany tsy ny la Frantsa kosa no manao ny mangatsika sy ny mafana eto Madagasikara fa raha manana ny fiandrianana zany Madagasikara dia ny malagasy ny manapa-kevitra amin'izay tiany sy tiany atongavana manoloana ny fitantanana rampitso ho an'ny Madagasikara sy ny fifandraisany amin'ny la Frantsa ahitsiko foana ny olona tsy hoe tsy fitiavana frantsay no resana amin'izany fa ny tsy fetezan'ny politika ny gouvernement frantsay mbola mifehy Madagasikara mbola mifehy ny Afrika ary mbola mieritreritra ny fehy Madagasikara rapitso zay zany ny tsy azo ekeny ary toerina manoloana ny fiandrianantsika Michel Namenjanary manina zany anareo mpanao politika no tsy mahatonga saina n'ilay vahoaka malagasy hoe Andry Rajoelina manana zobirina vahiny efa nisy ny hetsika nanoerana zany tany amin'ny taona 2024 tamin'ny fifidianana mbola io izy io mbola io tsy mahavita manao hetsika nareo etsim-panoherana anazy hatramin'izao fotoana zao efa hiditra amin'ny any amin'ny fisasana ny mandany Andry Rajoelina afaka ataona vitsy mbola io izy io avita 10 taona ve zany Andry Rajoelina raha mbola hoe zao ile hoe fomba hoentinareo mpanohitra milaza zany ohatra ny Andry Rajoelina ny antony ange dia tsotra lay fanjakana miorina sy misy amin'izao fotoana zao dia fanjakana tsy refesy mandidy amin'ny lafin'ny fampiasan'olona amin'ny lafin'ny fampiasana ny herim-pamoretana maro samihafa ary ny vahoaka malagasy zany dia ao anatina vanim-potoana ihany koa zay fantatritsika loatra hoe tena mifanalavitra na iosehatra ny fahatakarana azy sy ny fahalalana sy ny fahaizana dia tena mifanalavitra malagasy amin'izao fotoana zao ny ninona no volena ve zany noho ny politika tsy mahomby ara-pitantanana eto amintsika zany fa maro amintsika angeny malagasy tena azo heverina hoe latsaka ambany dia ambany ny tahapahatakarana sy ny fahalalany zany fototry ny olona dia mazava loatra fa manjaka ny tanjaky ny vola maika anakarena ny malagasy naiza malagasy misy amin'izao tsika miteny zao na toerana misy azy tsy amezatsiny azy zany fa mendriky ny anakarena malagasy fa kosa zay sehatra zay anjakany ny vola ny lalao politika eto Madagasikara tsy mipetraka tsony ny hevitra tsy mipetraka tsony amin'ny izany manan-kevitra ary betsaka koa ny mitondra hevitra manalasala milalao vola ao anatin'ny raharaha politika zany hitatsika tsara fa maro angeny tsy azo anderana na dia mitonona azo fa merana
lay antoko politika na vondrona antoko politika de tsy azo anteherana satria milalao amina raharaha politika maloto amin'ny fitondrana de zao tsika so zany amezaka ny manazava amin'ny vahoaka malagasy manontolo amin'ny hoe ity toejava misy iainantsika am'izao vanim-potoana iainantsika zao de toejava misy tsy maintsy hitondrana fanovana ary hitondrana fanabeazana ny olopirenena tsirairay avy misy ny menjanary ifo ao anatin'izao torimasony zao maro ny zaza malagasy nefa ataoko hoe nroso tao anatin'ny seha-pampianarana sy nandray leso nandray aman-dreny manabe ny ankizy zany fa aminay zany tapotra ny fotoana fisalasalany malagasy satria io hitantsika io miseho décanté ny situation zany hoe miavaka ny vary tsy parifary amin'ny raharaha politika ny mpitondra de efa mpitondra tsy mahomby ny mpitondra de efa hitantsika efa mpitondra tsy mieritreritra ny amin'ny tombontsoim-bonany ny fanoerana de fanoerana sadasada ny akamarona de ao anatin'izay fanoerana sadasada zay tsy manaraka intsony ny olona fa zao kosa ny olona mitady ianteherana ny amin'ny hoe izy no manana foto-kevitra mitombona sy mazava ho amin'ny tombontsoim-bonana aloha ary indrindra ny am'izay fiandrianam-pirenena mamalagasy atsika izay zany Michel Nomenjanahary dia marina tokoa fa ao anatin'ny vanim-potoana to sahirana ny voaka malagasy tsy hitany ny azo ianteherana manoloana an'izay satria zatra an'izay fomba fanaovana politika zay hoe zay manam-bola sy matanjaka ihany no azo inokevitra sy arahany eto Madagasikara fa tsy zany tsao zao situation fa manomboka mieritreritra ny olona hoe inona tokoa ary no ambarany cellule de crise diovy Madagasikara manoloana ny raharaha politika inona tokoa no ambarany cellule de crise diovy Madagasikara manoloana ny fitantanana ny harem-pirenena inona no ambarantsika manoloana ny fijoroana amin'ny fanarahan-dalàna zany rehetra zany zany am'izao tsika miteny zao no ezahana ampahafantarina ny olona ary tsy mitaraitana mipaka manao antso avy foana mihitsy azy amin'ny olo-pirenena zay ny angarany vitany eto amin'ity firenena ity hoe fotoana re zao tokony ifanakaloza-kevitra ifanoanana ifandraisan-tanana iverenantsika amin'ny Madagasikara tany-tandalàna sy iverenantsika ny amin'ny hoe Madagasikara ny gasy ici c'est pas la France ici c'est Madagasikara zay zany no tokony hotrindrina sy azavaina amin'ny olo-pirenena de mitaky ny fiatanam-pony tsirairay avy sy ny fijoroany ny olo-pirenena tsirairay avy zany fa zany ndray aloha mbola tsy kivoka za manokana zany Michel Nomenjanahary amin'ny lafiny politika no mbola hijoroana hatramin'izao hoe tena mbola azo atao ny manova Madagasikara ary raha Madagasikara no resahana de tsindriky foana hoe mbola grand chantier Madagasikara betsaka ny zavatra atao eto ary betsaka ny tokony atao eto Madagasikara andray ny fiaonana ny tampony sy ho isika akoatry ny fiaonan'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay ny 3 ny volana avrily zao mendrika ny andray an'izany ve i Madagasikara aloha ny zavatra misy eto zany eto amin'ny hoe commission ny vondron-masombe indiana Madagasikara de isany ao anatin'izany io ihany koa fa tiako valinao miaraka amin'izay le hoe ny aonan'ny filoha frantsay amin'ny antoko sy vondrona mpanohitra ny fiaonana ho an'ny antoko sy ny vondrona mpanohitra hatreto mbola tsy mazava hoe misy sa tsy misy inona no tranga iseho zany amin'izay lafiny politika zay tsy mbola mazava tsara zay ao anatin'izay programme Emmanuel Macron eto Madagasikara zany ho anay aloha de tsornefa zay tsy mandray anjara anatin'izany satria efa mitenenay nambaranay fa izahay de tsy manaiky ny atongavany Macron eto am'izao situation zao ka raha izahay cellule de crise zany no atsona anatrika amin'ny fiaonana Macron de tsy manatrika an'izany zay zany ataonay mazava ny anay zany ny zava-misy am'izao fotoana zao de tsotra ny amin'ny hoe misy mpitondra fanjakana am'izao tsika miteny zao zay raha iverenana ny tantara de aminay tsy ara-dalàna io fitondrana misy am'izao fotoana zao zay misy anany matorajoelo tsy ara-dalàna io noho ny fanitsakisana lalàna tsy ara-dalàna io noho ny amboletra natao tamin'ny fifidianana tsy ara-dalàna io noho ny tranga ny ainatsika tamin'ny fifidianana ny 3 iny zany aminay zany mazava ary clair zay position zay raha misy ny dinika politika tokony atao eto Madagasikara de tsy maintsy miainga amin'ny dinika politika aloha zay ao anatin'ny vondrony antoko fanoerana tena manohitra koa fa tsy manohitra kisadasada zany manoloana ny raha-pirenena de faharoa ilay fanontanianao de hoe ny COI ny vondrony COI any koa tena mbola mipetraka foana amin'ny priorité ao Madagasikara raha mbola ny fantatra atsika dia ny akamarony ny 5.7 ka hatramin'ny 6.7 miaina ao ambany $100 isan'andro de
priorité ho atsika fe mandray ny fiaonany vondrony zay hoe eto Madagasikara amiko tsy lara-pahamehana zany lara-pahamehana dia hoe ahoana ny amahana ny olana ara-politika ilay crise politika resahanay foana miverimberina eto Madagasikara ary mialalina izy io mialalina tsy maintsy hiafara amina fifandonana io satria hitantsika tsara nitranga tany Tuileries farany teo tsy mahazaka intsony ny olona ary io tsy maintsy se multiplier io manoloana ny toetra raha iainany voaka malagasy amin'izao fotoana izao sahirana miaino anaty fantrana miaino anaty amaizinana miaino anaty tsy fisindrano miaino anaty lalana simba miaino anatin'ny vary miakatra zany rehetra zany ny fahavoazany malagasy amin'izao fotoana izao dia tsy zaka intsony io fa mipoaka ny farany misy explosion ny farany ary sadintsika amin'ny lafin'ny politika dia zay hoe ny fandraisantsika ny fiaonana vondrona toy itony dia fandaniam-bola mpanjakana voalohany indrindra dia zay fandaniam-bola mpanjakana zay mendrika ny zava-misy iainany tsirairay avy amin'izao fotoana izao hoe ity fandaniam-bola mpanjakana andraisana vonona ity zany dia aminay zany tsy mety zany tsy lara-pahamehana ho antsika zany fa fanapahan-kevitra dia matoa rajoelona sy ny manodidina sy ny vondrona moa zany nanao azy eto Madagasikara dia ho hitantsika eo mivokany fa tsy mahatoky mihitsy ny amin'ny hoe mamany olana ara-politika anatiny eto Madagasikara io situation fantatritsika fa situation amboletra no nirosontsika tamin'ny fifitianana Michel Menjanahary fantatritsika tsara fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ambony ambany ny raharaha politika tsy mandeha amin'ny laoniny ny ekonomia tsy mandeha amin'ny laoniny ny raharaha sosialy raha tsy misy aza reny tohana ataony Banque mondiale mahakasika ny projet fiditsiny ireny dia aizany voaka malagasy manoloana an'izao favoazana izao. Nisy zavatra andraisanao teo toy ny ahoana le hoe mpanohitra sadasada toy ny ahoana le hoe mpanohitra tena mpanohitra ny fanoherana sadasada eto Madagasikara dia efa io hitantsika hoe ny amin'ny androany manaiky fifitianana ny amin'ny rapitso manao fifitianana ny amin'ny rafakapitso tsy ekena ny valim-pifitianana rafakapitso ekena ny valim-pifitianana zany rehetra zany atao hoe fanoherana sadasada androany miteny fa tsy mety ny fitantanana raha kapobeny rapitso hafa fihetsika atao zany amin'ny raha politika mitady fitoniana mitady tsy sa mijoro aoriana ny voaka malagasy manoloana ny hoe tena hevitra hitovizana iombonana ka na misinina eto na misinina eto dia mijoro manaraka zany ny atao hoe fanoherana sadasada eto Madagasikara ary zay manokana cellule de crise dia efa nametraka hatramin'izay ny amin'ny hoe tsy mitambatambam-pona manoloana ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa raha hitambatra amin'ny raharaha politika dia mila fahamatorana ara-politika mila dinika mila fifanarahana ara-politika ary mila azony vahoaka tarafiny ny amin'ny hoe ity ny fanampahan-kevitra nraisiny fanoherana dia zay zany mahatonga anay hoe sadasada satria na ny maneho hevitra aza manoloana ny fananana iombonana eto Madagasikara dia manahirana raisitsika ny nosy sakaty raisitsika ny nosy mitsio raisitsika ny olany base Tuileries amin'izao fotoana izao dia sadasada manatsoratra tsy mahasamy maneho ny heviny tsy mahasamy teny akory zahay namme ny autorisation any base Tuileries gouvernement tahiratra maromampianina ankena nakay zany fa tsy mahasamy joro amin'izany amin'ny androany aiza ny position ny tiako Madagasikara manoloana an'io Andriamatoa Marc Ravalomanana mpitondra fanjakana teo aloha aiza ny filoham-pirenena teo aloha aiza ny position sadasada manatsoratra zany resaka ataontsika zany dia zay zany no mahatonga anay miteny amin'ny hoe sadasada zany lafin'izany satria tsy mahasa mijoro maneho hevitra manoloana ny fitakiana ataony voaka malagasy mahakasika ny base Tuileries ohatra ny resantsika Michel Menjanahary ataorin'ny fanambarana nataon'ireo vondrona antoko mpanohitra any amin'ny faritra atsimo andrefana iny dia nisy avy hatrany ny fanambarana nataony tety amin'ny fobe ho an'ny antoko tiako Madagasikara ohatra ndraisitsika dia hoe misy mpikamba natao nakasitraka dia hoe tsy amin'ny anaran'ny antoko no ilazan'ny andreny fa amin'ny anaran'ny tenany manokana manahoana zany fahitan'Andriamatoa Maxime Maralatsaheno dia zavatra fanapahan-kevitra azo lazaina hoe taitaitra ity ho an'ny mpanao politika ho an'ny antoko politika manoloana an'ireny fanambarana ireny reny zany le politika vao vitany vola mazava loatra fa vola ny ambadika reny satria antoko politika manana ny toerana eto amin'ny fiainam-pirenena
no tsy maneho hevitra zany fa milaza mpikambana tsotra na ny maolo-pirenena tsotra azy no anehoany hevitra manoloana ny base tuliara androany izy miteny non rapitso izy miteny oui de mazava loatra zany fa mercenaire politique reny mercenaire politique ary reny no anisany tsy mampamono tolona zany de tao Madagasikara hatramin'izay rehefa miresaka ny tsy aza laseanino tao anatin'ny tiko Madagasikara de tena zay mihitsy ny olona tena olona tsy manana azo damosina mialatsiny fa mahitsy amin'ny lafiny politika fa dia io toetra miovaova de tsy naomba mitolona tamin'ny 7 satria reny no élément marika valmanana tao anatin'ilay antoko de mazava loatra zany fa miverimberina zany toetra politika zany de aminay zany cellule de crise du Madagasikara tsy mpambambana ny tenenanay an'izany hoe rehefa atao de atao rehefa tsy atao dia tsy atao fa ny olona mercenaire ohatran'ireny lesona ho an'ny vahoaka malagasy ary lesona ho an'ny mpanao politika malagasy sy ny olo-pirenena tsirairay avy ny raharaha politika toy ireny fambarana natao hoe mampiasa vola mihitsy ny fanjakana amonona ny ho afo ny base tuliara ny olo-pirenena any nefa nanatrika zay ary nahita maso fa maronisa no miteny tsy manaiky anio base tuliara maronisa no miteny fa tsy manaiky anio base tuliara toy ny tsy nany ekeny somamanina ny fitrandrahana atao somamanina toy ny tsy nany ekeny ny tany atsimoatsinanana ny hitrandrahana imenita tamin'iny faritry farafangana mananjary iny toy ny tsy any ekeny ny any atsinanany Fenelivesta sy Sonerano Vonga ny hitrandrahana Ilmenita tany aminy io tompoko dikan'izany rehefa tsy mety ny maronisa no miteny de tsy mety zay na ho alefana ndre matompo ray ministra lehibe ny gouvernemanta na ampitenenina daholo io olona rehetrarehetra tsy manaiky an'io ny olonany fa volombelona nahita maso zay niara-nivory tamin'ny zanak'andriky zay niara-nidinika tamin'ireo olo-pirenena rehetra amina commune maromaro zay na amin'ny hoe tsy ekenay io dédication satria animba ny fiarahamonina sy ny zavaboary misy eto aminay amotika anay io tsy teraka asa ary tsisy risy torona akory iverina aminay mba jereo nge QMM jereo seneri de inona zany ny tombontsoa azo ny fanjakana malagasy ary inona ny azo ny moramanga ny tombontsoa inona no azo ny moramanga tao anatin'io mba démontreo amiko mba démontreo any a Fort Dauphin inona zany ny tombontsoa azo ny olo-pirenena tamin'ny QMM tsy misy centralisé eto Antananarivo mitety-bola de inona ny tonga tany am tsy misy Michel Nomenjanary mba namboarana ny lala-kely na namboarana projet ny AFD na zao de zay no ataony hoe mampandroso ny Madagasikara zay no ataony hoe mampandroso ny faritra aminay zany ny fitantanana ny ire-pirenena eto Madagasikara mihitsy mila ho politika mazava mahitsy azo eritreretina ho an'ny tombontsoa iombonana fa tsy tereka atao fotsiny tsy maintsy ataonay io de ampidinina avokoa ampitenenina avokoa ty olona rehetrarehetra ty ny olo-pirenena any mihitsy tompoko ny tsy manaiky an'io dédication io ary ady hatramin'ny farany reo raha resaka ny fanaovana hoe zay de iady hatramin'ny farany fa tsy ekenay nanaovana ny base tuliara aty aminay tsy ekenay nitsandrahana an'io efa fantatray na ny technicienne nanao ny démonstration na amin'io mety ho zao ny impact amin'ny fitrandrahana io ire-pirenena io mety ho zao ny zavatra hitranga izao ny zava-misy zavaboary tsy hitanono no potehana no ity dédication ity na eo reo ataontsika hoe plante endémique mampalaza ny Madagasikara ny zavaboary reo le mike zay mipetraka sy mivelona ao amin'io faritra resahantsika io zany le tompoko ny impact le izy nahoana aza ny tetsy somamanina no nitoanantsika nefa étude d'impact environnemental mazava ny amin'ny hoe ny roger no atahoran'ny olona de ny fanana lay dédication volamena no trandrahana teo atondray de efa tena démontré scientifiquement démontré techniquement fa misy radioactive amin'ny fitrandrahana an'io amin'ilay terre rare de ahoana no zava-doza mandindona toy izany ho an'ny taranaka no tereko masaka toy ny volom-pijaza tsy maintsy atao tuliara amiko kosa rariny sitsiny zany ny atao miady ny fiaindanam-pirenena tsy miady ny tombontsoa iombonany rariny sitsiny raha mijoro reo olona reo manohitra ny
base tuliary de asakasaka ny mpanao politika sadasada no tsy mahatsara mijoro malonona am'izany toetra raha zany zavatra tena goavana zany fiainam-pireneny zany goavana zany ko nahoanana ny mpanao politika no misadasada tsy mahasamy teniny amin'ny hoe zao ny hevitray mitenena raha mety aminareo le izy de aza miteny rehefa tsy mety aminareo le izy fa zay miteny hoe tsy mety amin'ny malagasy itetika azy io a no reo antony voalaza retreo a de tsy mety zany ary maro ny manaradia maro no miteny hoe tena iombronan-kevitra ny tsy fetezany pastolar misy an'nyanjanahary raha ny politika ihany koa ianareo mpanao politika dia azo lazaina fa miovaova avy teny araka ny fanambaranao teo nisy ny solomavim-bahoaka teo aloha zay efa ministra zanaky toliary solomavim-bahoaka indray am'izao fotoana zao nanohitra an'io tany amin'ny taona 9 tany am'izao fotoana zao izy a mampiteny olona manao serasera be mihitsy mankasitraka n'le fisokafan'le tetikasa ary avadika indray ara hoe tsy nampiseho ny cahier de charge ny orinasa tam'izany fotoana zany toliary sainty izy tam'izany am'izao izy base toliary mahona marina zany sao de lalaovinareo mpanao politika fotsiny lay vahoaka hoe hoentina anakorotanana hoentina anozongozonana ny sezan'le mpitondra fotsiny lay zavatra ho ataon'le mpanao politika hoe milaza ao aorian'ny vahoaka am'izao fotoana zao ia fantatritsika tsara nge vice président ny assemblée nationale Tinka Roberto nge tany aloha de contre ny Madagascar saintsy vadika pastoral izy am'izao fotoana zao de iny averin'ny olona ny anatin'ny ny tambazotry iny zavatra nyresany tam'izany fotoana zany Michel Nomenjanary de mpanao politika sadasada ohatr' zany ange mamotika an'ity firenena ity zany ny atao hoe mpanao politika sadasada tsy professionnel hafa nytenenina androany hafa miresahana rapitso ho any moa zany de mahitsy ao anatiny zany resaky zany de inona moa zany ny zavatra mitrango ohatr'izay koa le gouverneur ny faritra Nalamanga inona moa ny idira faritra Nalamanga am'le raharaha base tuliara na de SN ary izy SN eto Nalamanga izy raha tsy diso marina politika izy afaka maneho ny heviny izy mety zany fa amiko zany a raharaha tsy mandefa ny raharaha Madagasikara afaka maneho ny heviny izy manoloana ny mapetrina ny tsy mapetrina base tuliara fa aminay a efa nilaza ny heviny izy tany aloha ka mpanao politika sadasada ohatr' zany ary lesona ho an'ny ponina sy ny olo-pirenena mpifidy ao atsimo andrefany satria zany lesona ho atsika io lesona ho atsika no nifidy andrajoelona zay nifidy andrajoelona de lesona ho anareo zavatra misy am'izao fotoana zao satria mpanao politika sadasada tsy mieritreritra fa tsy ny tombontsoa amin'ny manokana no mitondra ny Madagasikara frantsay no mitondra ny Madagasikara de io tsika samy mizaka mivoka fa tsy mionona am'izay tsika efa mitady vahaolana amin'ny hoe inona ny vahaolana maharitra voalohany aloha de ny mampisahatra n'izao kitoto atao eto amin'ny firenena zao amin'ny fomba hoana le izy fomba tsotra de ny fanabeazana ny olona amin'ny raharaha politika aloha fomba faharoa de zao ny fijoroan'ny tsirairay avy hoe ampy zay ny kitoto eto amin'ity firenena ity ampy zay ny fanaovana kitaotao foana eto amin'ity firenena ity ny kitsapatsapa ny andrakandrana eto amin'ity firenena ity fa misy olo-pirenena kosa azo ametrapatrika izy afahana manarina ny Madagasikara ary ho amin'ny tombontsoa ny rehetra ho amin'ny tombontsoa iombonana fa evalio ange misy njanahary fa rehefa mahita an'izany ao tuliary zany ianao mahita fa itsy any député zatsy na vice président zatsy riany any na riany any de rehefa vaanao ny tany am-pendona de tany mpanjakana tany nanaovan'ny olona baolina tany ampiasain'ny tanora sy ny sisa ny lasa fananan'olona tokana na olona manokana de zany atao hoe abus eto amin'ity firenena ity tsy hoe tonga mpitondra fanjakana ianao de azonao atao daholo ty rehetra izy ty de ahonao daholo ny fananam-bahoaka de ataonao avokoa ny herisetra politika rehetra de ianao zany le tsy azo ataony ninona tsy azo refesy mandity fa de zay mety de ataonao de zany toko aminay de tsy raharaha politika zany fa zany de tena tsy misy afa-tsy hoe matanjaka manambola de maneho fa manana an'izay tanjaka rahabola zay a dia misetrasetra raha politika misetrasetra ara ekonomika misetrasetra amin'ny fomba rehetra mba ifehezana ny olo-pirenena tsirairay avy tsy haneho hevitra de hitatsika tsara zao fa ninona zany faneho-kevitra eto Madagasikara dia efa manomboka miditra any midingana mafy be tsika zany hoe le fanjakana misy am'izao fotoana zao de fa za moa tsy misalasala miteny foana hoe fa miainao anatina fanjakana ajato amitsika satria zay ataonao rehetra zany de tsy maintsy io raha fanjakana misakana sy misambotra sy manao ny didiky felehibe ataony Michel Nomenjanary
raha ny nosy any avaratra iny ihany koa amin'izao fotoana izao a dia mandeha ihany koa ny fanambarana ny intervention maro samihafa ataon'ny olom-panjakana toy ny ben'ny tanàna sy ny gouvernoura tany atoerana sy olom-bavombahoaka mahakasika an'ity nosy ity hoe misy ambadika politika ireo olona milaza azo mijoro manohitra ahoana mariny ty Andriamatoa Maxime Arlaseny indrindra ny mpitondra fanjakana izay efa tsy nahazo toerana intsony fa ministra teo aloha amin'izao fotoana izao vao samy teny andreny zavatra ireny ka zany mihitsy ange no fototr'olana fitantanana akapobe ny eto Madagasikara amin'ilay vanim-potoana matompona ndraikitra no asa mety misy ve le ataotsy hoe devoir de réserve dia rehefa tsy otsony izany le izy fa maneho ny hevitra manolona ny raharaha fitantanana ireo nosy manodidina ny Madagasikara zany na ireo nosy kely izay misy eto Madagasikara raisitsika ohatra nge fa be dia be loatra zavatra tsy resahana ny ainga tany Andriamatoa Goderatsiraka rehefa miresaka le trommelin ile trommelin zany dia rehefa miresaka zany le atao hoe manao fahaizana milafiny lalàna manao politika ray aman-dreny mpampianatra sisa dia izy ireo manao déclaration tamin'izany fotoana zany hoe trommelin ngeky efa namidiny ny filoha Goderatsiraka dia mandeha ho azy fotsiny amin'izao ve zany mety zany resaka nosy mitsotsika resaka nosy hafa zany tsika dia io nge efa tamin'ny andro leratsona dia io nge efa tamin'ny andro marikaravarona dia io nge zany rehetra zany zany manjavozavo tsy fantany inona marina manoloana ny fitantanana nisy teto Madagasikara dia izay mihitsy nge ny fototry ny olana amin'izao tsika miteny zao ny amin'ny reto hareny ananatsika indrindra ny tany indrindra ny nosy ananatsika reto a dia misy an'izany zavatra mitranga ara-pitantanana rehetra zany a dia tsy voalaza tsy voamarina tsy voateny izany nanao inona dia zany ange no ilantsika amin'izao fotoana izao hoe inona marina ny situation global eto Madagasikara mahakasika amin'ny tantsika fa za mahasamy teny anao fa be dia be loatra ny acte politika nataon'ny mpitondra teo alohan'ny fandimby tsy akiteniteny manoloana ny fitantanana andreo dia zay mila vahavahany tsy Andriamatoa Rajoelina reny fa teo alohan'ny Rajoelina koa nisy nanao zany teneniko zany ny ainga tany Andriamatoa filoha Goderatsiraka voatonontonona ao anatin'izany dia ahoana zany mila transparence mila tenenina mivoaka malagasy izany nanao inona teto Madagasikara zay zany a lay olana ara-politika misy eto amintsika fa tsy azo avelavela fotsiny amin'izao zany hoe resaka nosy ve no namidina Andriamatoa atsy na zatsy tamin'ny andro mahafilohan'ny republika azy dia tsisy mahalala ny akamaroany mivoaka malagasy dia efa lasa ny anina ny ony efa lasa mibekapy ony le anany efa lasa ny anina ony le any zany resaka zany zany tsy misy transparence tsy misy mangarahara Michel Nomenjanahary rariny loatra sahirana mivoaka malagasy manoloana izy reto mpanao politika reto mihitsy rariny loatra raha tsy matoky ny mpanao politika intsony ny malagasy reto mpanao politika reto mivatra tanindrazana zany ny zava-misy dia izay no mila ahitsy amin'ny lafin'ny politika sy ny fitantanana eto Madagasikara hoe rehefa manao politika dia manao politika ho an'ny tombontsoa iombonana naiza faritra naiza toerana misy eto Madagasikara dia zany tompoko ny manovana n'ilay fomba fanaovana politika amin'izao fotoana izao ary tsy hijanonanay zay zao ane mba anisany voendriketrikely amin'ny Guy Maxime zany azafady mbola mijoro ary mijoro hatramin'ny farany ny amin'ny voalohany ny fitiavan-tanindrazana faharoa fitiavan-tanindrazana hoy a faharoa ny fiandrianam-pirenena ary fahatelo gasy zay tsy manana zo-pirenena na anglisy na amerikanina na frantsay fa gasy ray gasy reny ary eto amin'ity tany ity no ahafatesanay eto koa ny fiainanay dia miasa ho an'ny gasy zay Michel Nomenjanahary fa io fitantanana io lay fitantanana ny are-pirenena misy eto amintsika io malaza manankarentsika fa malaza tsy hinanana ihany koa malaza mantra ihany koa manoloana an'izany dia ny tsy fahaiza-mitantana ary indrindra ny tsy fijorotsika eo anatin'izay fiandrianam-pirenena zay tsika dia gasy ary antsika ity dia ahoana ny edina amin'izany tena misy fomba azo edina amin'izany fa tsy maintsy mitsangana aloha ny pirenena tsy miady manoloana an'izany Michel Nomenjanahary
raha ny lalàna mifeny fananantany sao dia tokony hovaina izy ity ndefa tokony mikisymary lasay no maha-olo-pirenenanao a inona no mahatonga ny solom-bavim-bahoaka ihany koa zany tsy mijery an'izy ity le hoe fanofanantany aman-taonany maro ampiasaina mety hoe anaovana fitrandrahana le tany efa tsisy tsony ny ao amin'le tany zay vao verina amin'ny vahoaka malagasy miverina amin'ny fanjakana ilay tany eto amintsika ange dia tena tsy misy zavatra manjary tsony miresaka lalam-pambenana ianao efaka dioka vohitsakitsaka lalam-pambenana vohitsakitsaka verimbelona miresaka lalàna momba ny fitantanana ny lafitany sy ny fikirakirana momba ny tanytsika zany miseny menjanary lalàna rehetra teto nge manana code foncier tsika hoe zany rehetra zany mifototry ny olana eto amintsika firy-taona eo miresaka ny lalàna ny fanjanahana io a ny tany hoan'ny voanja zany rehetra zany manjavozavo eto Madagasikara dia zany ange le mila atsika fanavaozana tanteraka na ny lalam-pandrenana inona ny lalam-pandrenana saza malagasy maro faharoa inona ny lalàna saza atsika amin'ny lafiny fitantanana ny fananantany dia anjaratsika ny miandevitra amin'izany anjaratsika ny mandray fanapahan-kevitra politika fa tsy maintsy zay io fanapahan-kevitra politika io hoe manomboka zao a dia zao ny fomba ataotsika amin'ny lafiny fitantanana ny fananantany eto Madagasikara ary tsy rariny raha ohatra ka ny vahiny no anana tombony noho ny gasy monina eto amin'ity tanyntsika ity zany zay zany le izy tsy rariny loatra zany tsy mety zany fa ny gasy no tokony hisitraka ny taniny voalohany indrindra ka zay gasy misitraka ny taniny zay a no tanjona tsy maintsy hiverenana zany akory tsy manakatona atsika amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa fa jereo zao États-Unis akatony azy jereo Chine akatony azy jereo Canada akatony azy akatony avokoa fa jereny aloha ny Canadianina ao aminy dia tsika gasy zany mamerina atsika eo anatiny zany toe-tsainy zany ny toe-java-misy maneran-tany amin'izao fotoana zao hoe mieritreritra ny azy re tompoko ny olona e fa tsy mieritreritra ny fifandraisany amin'ny hafa dia isika gasy zany tokony eritreritra ny atsika dia zay io adiny tuliary io zay io adina tsy mandrefana io zay mieritreritra ny anay tsy omenay ny vahiny ny base ny tuliary zay ngely izy dia zay zany ny tokony mampom-pirenena anaitra atsika mianakavy amin'izao fotoana zao hoe ndao mba hieriteritra ny atsika fa zay mpanao politika rehetra nandalo teto Madagasikara ny tantana an'ity firenentsika ity a dia tratrany aretin'ny vahiny mitambatambam-poana dia manamana tena foana dia rava toko ny raharam-pirenena zany hoa tsy miteny hoe tsy andeha tsy hitambatra amin'ny hafa andeha tsy areasa amin'ny hafa fa isika aloha mila mieritreritra ny hoe politika ny gasy dia migasy dia politika fitantana ny fananantan'ny gasy dia any gasy ny politika ekonomika ataontsika eto dia any gasy mbola grand chanté io mbola isorana n'Andriamanitra mbola tsy betsaka raha mbola io eritreretina hoe nataony ihany mbola tsy betsaka io e manoloana ny arena misy eto Madagasikara fa zao anjarantsika kosa ny mandinika mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe tapitra treto ny kitoatongo ihany kitsapatsapa ny andrakandrana fa mba mieritreritra tsika fa ny firenentsika dia atsika ny hoavin'ny taranakitsika mampalelo ny misy menjanary fuite de cerveau zay manam-pahaizana rehetra malagasy ka tsisy asy dia lasa izy tsisy asy eto tsina nefa ny asy eto be dia be ny sehatra sazo sokafany eto be dia be na amin'ny lafiny vy turka any turka tsika manafatra vy tsika mitendry tsika nge manana vy tsika ne manana cuivre tsika inona ny tsy ananantsika fa Madagasikara fa isika malagasy zany no mila mieritreritra ny hoe ampy zay ny politika mpanjanaka mampanjanaka antsika io lasa préfectorat Madagasikara lasa préfectorat français Madagasikara inona ny tombotsoa atsika eo anatiny zany politika tanteraka maro antsika dia ho anay mpanao politika zany zay mbola mba mieritreritra tanin-drazana tombotsoa imbonana dia mametraka mazavana hoe tsy misy afatsitsika malagasy mandray fanapahan-kevitra ary zay vonona na ho misina na ho misina ho an'ny tamin-drazana imbonana dia vonona zay mitsangana sy mijoro ny amin'ny hoe atsika ty tsika no mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny toeran'ny fiainan'ny ho avintsika sy ny taranakitsika itsika ny manapa-kevitra amin'ny tantanana ny are-pirenentsika zay re tropoko mizy sorana ianareo moa mba manome sehatra ianareo re Michel Menjanary eto amin'ity radio izy zay amin'ity itenenanay fa maro zao manakatona amin'ny varavarana satria matahotra n'izany zavatra resahana io
matahotra an'izany zavatra resahany zany matahotra ny kajikajy politika tiaka atao ao aorianany zao ady hevitra politika goavan'izao dia tsy manome sehatra intsony satria noho izay kajo ho amin'ny tombontsoa tena sy ny manodidin'izay Michel Menjanahary. Teboka manaraka fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ny ororo izao tontolo izao vona heno ny fampiakarana hetra abatseranana nataon'ny fanjakana Amerikana iny azo lasaina hoe mbola afaka 3 volana indray zany iny vao hiatra aloha zany raha tsy hisy ny fiovana ahoana ny mety ho avy ny firenena malagasy ty indrindra ny vahoaka zay maro anisany mivelona amin'izay hoe resaka fiariana lamy zay eny amin'ireny orinasa afakaba ireny orinasa vahiny anefa aloha vahiny ny tompondreny orinasa reny azo lazaina fa tsy lefitra zany aloha ny filoha Amerikana raha mbola hoe tsy malagasy no mifeny toe-karem-pireneny fa mbola vahiny ary indrindra le mpifanandrina aminy matetika ny tompona orinasa vahiny eto Madagasikara ahoana ny tokony ataon'ny fanjakana zany aloha ao anatin'izay 90 andro zay. Ho antsika zany dia fifandraisantsika amin'ny any ivelany mazava loatra ny discours politique ny Trump fony izy nanao ny campagne dia efa mazava l'Amérique d'abord donc mazava zany fa ny politika ankapobeny tantanany dia tsy maintsy hitodika izy amin'ny vahoaka Amerikana aloha dia re mesure raisiny reny zany dia efa hanehoany mivantana ny amin'ny hoe inona moa ny intérêt vitsy angeny intérêt-ny amin'ny fifandraisana amin'ny Madagasikara amin'ny lafin'ny fanondranana ohatra itsika ange raha jerena ny secteur tena hoe iarahantsika miasa amin'ny Amerikana ohatra dia tsy misy afa-tsy io secteur minier io ny resaka vatosoa tena betsaka raha atao statistika zany dia zay ko mbola mahatonga azy misisika amin'ny terre rare io ao a Tuliara zay io zany m'intéressé azy dia ny terre rare dia zay le fifandraisana hafahafa zany amin'ny la France sy ny gouvernement américain fifandraisana hafahafa io satria tsy fantatra zay mbola déclaration politique ho atao Macron tonga ataontsika fa mazava loatra zany fa raha toka manome malalaka ny gouvernement américain mampiasa vola amin'ny base Tuliara ny gouvernement français géopolitique zay resaka zay dia mazava loatra misy fifanarahana ao zany amin'ny lafiny géopolitique amin'izay lafiny fampiasana ny terre rare ao amin'io base Tuliara io zay zany aloha anankiray fa izy manenjana dia mazava loatra inona moa ny intérêt ny eto Madagasikara ankoatra ny secteur minier tsy misy intérêt ny eto Madagasikara ngatsika mamokatra blé ngatsika mamboly katsaka BDP tsy manana zany tsika ngatsika mamondrana cacao ataoko hoe midomine manera amin'izao tontolo zao tsy manana amin'izany tsika gasy tsy mbola any amin'izany sehatra zany satria tsika marefo amin'ny lafiny politika marefo tsika amin'ny lafiny fitantanana ara-politika dia tsy afaka manana politika tena mazavitsika amin'ny lafiny économique amin'ny sehatry ny fambolena amin'ny sehatry ny tontolo ambanivohitra amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny arenakibony tany toy ny vina ny cuivre na ny solika ananatsika atsy Madagasikara olona zany rehetra zany mbola faible raha Madagasikara am'resaka dia tsy manana intérêt izy ka hanao an'io 17% 47 tiako tenenina zany hoe tsy manana intérêt izy andatsaka an'io ho 17 satria 0, et quelque ny exportation ataonao any aminy tsisy dikan'izany tsy manana intérêt izy zany hanao an'io ho ambany fa dia enjany ny any amin'ny 47% satria zay teneniko zay hoe secteur minier tena asa ataonao dia troany ianao zany mazava loatra dia inona no intérêt antsika inona ny position ny gouvernement malagasy ao anatin'izay dia mbola handaozy fa ekenany exploitation base mety ho zay hoe zany no ambadiky le fampiresahana raha hisy ny fampiresahana dia zany dia andaozy fa mentsika amin'ny base nefa ianao efa tena apetra mazava hoe ny anay idinay fa ny anareo alainay zany nge ny dikany ny anareo idinay fa ny anareo alainay zay ny dikany dia ahoana no fahatsika manaiky an'izany aiza zany le hoe politika win-win ahoana zany le hoe malagasy manana tombony satria atsika matière première atsika ange le mitrandrany itsika ange no isy impact environnemental manoloana an'izy itsika ange no anana olana ao arinan'ilay fitrandrahana
an'ilay arem-pirenena de ahoana ny intérêt-tsika eo anatin'izany no manaiky malalaka tsika eny araka te omena ianareo fa mahazo quelque 50 millions de dollars par an zay de ampy anay zay le 50 milliards de dollars par an nefa de fantatritsika loatra hoe izy tamin'ny QMM zany mahazo tombony gouvernement malagasy atsika be zao mbola trandrahany daholo hatramin'izao vanim-potoana fampiresantsika zao aiza zany zao ny renouvellement contrat ny QMM mba misy transparence savie zany efa any am'izany dingany zany ndraiky zo tsika fa mba misy transparence savie zany hoe tia ny tombony azo ny QMM nandritry ny roapolo taona mahery nitrandrahany azy de inona no azo ny gouvernement malagasy vita ve ny lalana tany amin'ny RN13 le tenenina Andriamatora Rajoelina le tsy hanao politika antsony izy raha tsy vitany io fa tsy vitany nefa misy QMM any amin'le faritra tsy vitany tompoko zany ny zava-misy zany ny zavatra azo resahana de anao renouvellement na contrat tsika tsy vitatsika akory na miteny QMM ary eny ary ataoviny RN13 zany inginy atao hoe contrat zany atao hoe contrat de concession inona no ifanarahana mandona ny hitrandrahana sy anoizana n'ilay fitrandrahana ao amin'ny QMM misy fitarainana maro tao misy trondro maro zany ingeny olona ny zanadrika atsy ny base tulaire eo amin'le toerana fanjonon'ny olona mihoatra ny roal misy famille exploitant le toerana eo mihitsy no anangana ny base amin'ilay pôlo eo anakosanona ny aketra io ny finanana io ny fitatavana io ny ainany namelomany vady aman-janany nandritry ny ampolo taona maro be nanabeazany ny zanany na tonga ny zanany ho ingénieur na tonga ny zanany ho cuisinier na tonga ny zanany na tonga ny zanany lasa lavitra io asany ahoana no anakina de ohatr'izay ko ny ary amin'ny faritra hafa io nge ka tsy le ao atoliara ihany no misakany fa ny commune manodidina rehetra mihoatra ny 5 de samy misakana koa hoe tsy mety aminay de zay zany lay ataontsika hoe tsy manana intérêt ny gouvernement américaine iara-iasa mikasy zany fa nahenjaniny 80% ary ina amin'ny intérêt tsy manana izy fa isika no tsy manana politique économique mazava 20 taona akoatra ny teteza mita nitondrana Andriamatora Rajoelina tsy misy politika mazava amin'ny lafiny économie hoe zao no anarenantsika amin'ny Madagasikara tsy mahay mitantana zany tompoko 20 taona maha-prime ministre lehibe ny gouvernement tantsay Christian mamono afo any Tuliara mataonina raha tsy mahay mitantana zany aminay tsy mahay zany 7 taona maha-gouverneur an'Analamanga anao tsisy ninina vitanao eto amin'ny tanàna an'Analamanga zany ny mpanao politika malagasy mialatsiny 4 taona maha-ministre ny ministre eto tsisy ninina vita satria maninona tsy mijery an'izany atao hoe tombontsoa io na tsy misy afa-tsy ny azy tsy misy afa-tsy ny manodidina azy zay toko panefoefo daholo izy menakavy matavy mihoatra ny 100 kilo daholo izy menakavy zany tompoko ny zava-misy eto zany ny zava-misy eto Madagasikara de zay nge mampieritrereta voaka malagasy zany amin'ny hoe efa tapitra ny fialamina lafiny politika eto Madagasikara de vanim-potoana zany zao eritreretantsika amin'izay hoe mila miala ao anaty zao favoazana lalina zao tsika de tsy tokony ravoravo tany pirenena anaovana iantso avy mihitsy ho an'ny titanindazana na eto toerana na velany na amin'ny hoe vanim-potoana zao ho any zay mba niangarany vitana misy anymenjanara dia mifampiresaka mifamakalo hevitra mitady vahaolana maritra ialantsika ao anatin'izao fototr'olona zao fa divitra tsika rehetra raha mbola ahoana ny hitazana ahoana no aneketsika ny taranakitsika mbola iaina ao anatin'izao fototr'olona zao mba tsy raha rekiosy mbo manana masoandro manana rivotra manana tanàna manana toerana mendrika tsara tsika de zany tosazatsika Michel Menjanara any Paris ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'izao fotoana zao niona tamin'ny filoha teo aloha Erazoana Romampianina ihany koa izy faraparan'ny herinandro teo azo lazaina fa nisy afatra taratasy nomeny moa zany nyentefa tamin'ny vahoaka malagasy manao hetsika matetika ihany koa ny diaspora ao Paris ao amin'izao fotoana zao mety hoe inona no mahatonga andreny hoe any ivelany no manao hetsika ny diaspora zany amin'izao fotoana zao ihany tsy maintsy hoe diaspora foana rehefa hoe any ivelany eto Madagasikara tsy mahavita manao hetsika ny any olombitsy ny any eto Madagasikara vahoaka manapitrisany tsy mahavita mihetsika mahatonga saina intsony
tsy mitovy mihitsy le contexte misy ny menjanara ny finoteoloha marikaravalomana moa zany le efa mazava izy nge tsy manao politika tsony tsy otsony natao hoe manao politika fa hitantsika tsara namany fa vokatra azo tsapahitana resiny zanany leto amin'ny tanàna Antananarivo nalazay ny fanandresy azy fa amiko zany tsy manao politika tsony zany satria raha mahatsapy ianao fa nangalaram-bato raha mahatsapy ianao fa nisy osoka manoloana ny fifidianana dia amiko ianao ihany nanao déclaration tsy akaiky hatramin'ny farana nefa ianao manaiky rehefa eo dia vita ny investiture-le olona dia mitadana ny tanàna le olona dia avy eo ndray ianao manahevitra ny hoe mikaroka vahaolana foana ny amin'ny hoavy ny taninazy na amiko zany ino ny vahaolana akaiky indrindra dia nitsangananao manoloana an'izao toetrara azo ary zany no andrasiny fotoana politika malagasy ny fahasahinao miazona ny teny nataonao manoloana ny fiainam-bahoaka ary amonono tena mihitsy azy raha toa ianao ka tena mpanao politika manana fahamatorana isainy dia amiko tsy manao politika izany tsony marikaravalomana heratra namin'ny tany zany efa mialokaloka any ivelany reny fanambarana sy déclaration reny sisa no ataony aiza tsony zany azo velona zany tsisy tsony zany eto Madagasikara ary za efa niteny io tiako Madagasikara io efa mindala-paharavana fa niteny iny koa zany tsy voavoany zany efa 5 taona lasa no nitenina zany andala-paharavana ny antoko tiako Madagasikara satria tsy manao politika professionnel manana solombavam-bahoaka 5 folo fa solombavam-bahoaka croupion tsy manao nininy zany ny zava-misy mety ho tezy tamiko nday zao mpanaraka fantanana io ndraiky maxi tena zay ny mariny raha za zao ny solombavam-bahoaka manao immunité mialatsiny fa tsy ekeko zao teny zava-misy iainany vaoka ankehitriny zany amin'ny tompoko ny atao hoe manao politika zange efa ny samborona teo amin'ny esplanade zange niady manontanyazana teto amin'ity firenena ity nigadrako firy-taona zany Michel Menjanary zany tompoko ny atao hoe manao politika ka amiko zany zay fait d'annonce reny sisa zany natao manao politika fanambarana sisa fanambarana zany sisa reny zany sisa zay tany Tuileries zay resaka tamin'ireo firenenareo miaro zao misy ity fiainantsika ity dia fantatsika loatra ny toejava-misy iainantsika amin'izao dia samy reto mitsangana colonel Fanaperany membre en cellule de crise tena membre en cellule de crise rantsana Tuileries ny colonel Fanaperany tsy ny ebobonay tsy ny sioseonay tsy ny fa tao hoe ahoana ny atao inisy voasambotra eny fa zay tsy mijanona voasambotra Fanaperana fa mbola misy fanaperien be dehibe ao afaka mijoro manoloana ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia tena mitsanga zay tsy manaiky zay mitondra ny hevitra izay dia hitantsika eo mitoyany fa amin'ny lafiny politika dia tena miaina ny raharaha politika eto Madagasikara zay ankehitriny zay dia mbola manamafy fa tsy ekenay fatongavana Macron eto Madagasikara ary anao hetsika izay manoloana an'izay fatongavana mety hoe roviny zay hetsika ao famboarana ato anao hetsika zay manoloana ny fatongavana Macron eto Madagasikara satria ho anay ty taninrazana dia manompa ny gasy manompa antsika malagasy ny Macron manoloana ny fihetsika nataony da amin'ny raharaha ils et passe zay fantatsika loatra dia aminay zany zany tsy ny lafiny politika tsy maintsy misy dingana misy ny Menjanary fa tsy hoe ino ny teneninao dia rapitsy anao miteny zavatra hafa indray manoloana ny fitantanana ny ils et passe dia ay mbola manamafy fa ny ils et passe dia ny gasy raha ny gasy izy dia ny gasy zany no miady ho an'ny tenany fa tsy mila anizany izy elanelanazy manoloana zany fa zay raharaha zay mampifandray antsika amin'ny la Frantsa tantara fa azadiny dia ny fanjanahantany no tena misongadina be indrindra tamin'ny fifandraisantsika tamin'ny la Frantsa dia zay tompoko mila vahana satria manana ny fiandrianany Madagasikara tsy préfectorat tsony Madagasikara tsy misy galenie tsony eto fa misy galenie amin'ny endriny vaovao misy eto dia any amin'ny Toratsoely zay manana superieur frantsay dia mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao. Ary matoky Maxime Maraleseno tapitra sady ny fotoanantsika nafana resaka tamin'ity androany ity inona no azonao amin'ity nareo vao resaka tamin'ity ary fotoana ihany koa zao hitondrana
afatra. Ny azany amin'ny tianako azy Michel Menjanara dia le sorako nareo foana ny fanasana tamty fandaran'ity dia zao hoe ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anatin'ny vanim-potoana tena mafana mihitsy ary zahay moa zany mampara politika sy mpitarika politika anay mampandrindra ao anatin'ny cellule de crise dia miteny foana amin'ny olom-pirenena tsara avy hoe ty vahaolana embolatsika ary ny olana setraitsika rehetra dia tsika rehetra zany mila mijoro sy mitsangana manoloana ny tsy fitezana fiainam-pirenentsika dia mbola anaovako anjo amin'ny foana ho an'ny olona ny angarany vitana malagasy ny angarany vitana ka vonona ny fanoana ao anatin'izao tolona iolona amin'izao dia aza misalasala cellule de crise dia misokatra ny varavarana toy ny fisokafany any Tuliara, toy ny fisokafany any Degoa, toy ny fisokafany any Majanga, toy ny fisokafany any Tomasina sy ny faritra rehetra zany dia ny cellule de crise zany dia ny tanjona voalohany indrindra dia zao hoe niverenantsika ny tany-tambarana dia ny ananantsika lalam-pandrenana saza amin'ny malagasy ady hevitra ny fisokafana dia nitantanantsika ny repirenentsika ho an'ny tombontsoana rehetra dia misokatra ny vanim-potoana rehetra zany cellule de crise ary tsara voaka malagasy tsiray avy tsy akanafaka ny ifanoana ao anatin'izao tontolo izao cellule de crise tompoko dia mitsipaka marindrano ny base Tuliara ary tena maneho ny heviny ary sorako an'ireo mpikambana mpitarika cellule de crise ao Tuliara zany fa tena tsy mitandro asasarina zareo mikaroka ny vahaolana ampitoniny mba ahafahana manohatra an'io base Tuliara io amin'ny lafiny politika amin'ny lafiny ekonomika ary indrindra amin'ny fanehoan-kevitra vantany tsy ampambambana ampasahina ny hiatrehana an'izany raharaha zany Michel Menjanara dia izay no amarana anazy ny tendroan'ity ary mirary ny herinandro masina ho an'ny tsirairay avy satria ho avy ny fetin'ny Paska dia mirary zany herinandro masina rehetra dia ho anay mitohinitolona ho anay mitsanga amin'izay hevitra imonana ary zay nge Michel Menjanara mahatonga anay miteny foana ny hoe misy andrana foana ho amin'ny fampitambarana ny herin'ny fanomezana fa rehefa mametraka mazava zay hoe zahay tsy mitambatambakoana raha hitambatra dia izao no antony hitambarana dia misy moa no manesy hoe tsapao aloha ny herinareo tsapao aloha ny sandrinareo zay nareo vao mitambatra aminay ekena fa mety manana ny tanjaka sy manana ny mahasolombava mahoaka anareo na mahalefitra ny solombava mahoaka anareo anatin'ny antenimera-pirenena ianareo fa zao kosa misy ny hevitra ary ny politika dia hevitra dia mandrasantsika eo ny tena marahan'ny olona manoloana ny raharam-pirenena fa dia kely sy bitika zay tsy manino zany Michel Menjanara fa zay mankely sy bitika anay zay dia mbola isoranay nareo mampinesehatra ahafahana dia makasitraka. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anarahanao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?